ny fidirana amina congestion famadihana tanindrazana ary raha ohatra zany hoe hiadytsika momba n'izay famerenana ny firenetsika ny Îles Éparses aty amitsika le ao anatin'ny Îles Éparses ao anatin'io koa ny Joan de Nova Île Glorieuse fa ny tiako tsipihana ao anatin'io koa satria misy ila vitsivitsy izy Tremblant tsany Maurice mihitsy ny Tremblant fa ny Madagascar Tremblant ao anatin'le Îles Éparses izy afaka torina pour haute trahison ny mpitondra malagasy tsy maintsy torina any amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny frantsay amerenana ny Îles Éparses aty amitsika ohatra ny namerenana ny Royaume-Uni ny Anglisy any Sagosy tamin'ny Maurice. Tsika ny famakafakana amin'ity maraina ity satria dehibe moa ianareo no nanontany tamin'izany fotoana izany nanao ahoana ny fomba firesahana tany am-piandohana tsy le omaly iny fa tany am-piandohana mihitsy dia nisy an'ireo olona valo zay tena valabe any hevitra ary tompony ihany koa ny tany anatintsika ala-peritreretana tany nomba ny fandresen-dahatra nyreo frantsay tamin'ny fionana tamin'izany fotoana izany ary mbola nisy teto Madagasikara tamin'ny fionana ary mbola nisy teto fa itsika no nanoana azy ireo oka aloha treto aloha fa treto ihany ny volony dorao izy ny ankizy raha ny zavatra nisy tao anatin'ireo zay olona manam-pahaizana manokana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny tantara nisy teto amin'ny tany sy ny firenena fa tsy le hoe lay voatafitsy be dia be mihitsy manko miteny hoe voatafitsy mifandrakirevena zay ny hevitry ny olona zany fa raha ny zava-misy dia tena ireto olona zay nitondra ny fandresen-dahatra ho an'ny frantsay ireto tamin'ny fotoan'androny zay nisy hatramin'izay efa tamin'ny taona 777 no nambarana tamin'ny fomba ofisialy teny anivon'ny tompon'andraikitra fa any Madagasikara nosy ireo dia nisy ny adsisika efa nataon'ny amiraly Ratsiraka Dide tamin'izany fotoana izany dia nitondra ny fanehoan-kevitra ny mpahay lalàna iraisam-pirenena Ranjeva Raymond ny professeur niaraka tamin'ny Ramakavely Désiré généraly tetsikilany ihany koa Razafy Mahova Sersa Razafy Erson Laza Rabenarivo Saondra Rajanson Huga Lucille Rabe Armanana Ivoasina Razafy Mahefa raha tadiditsika ireo olona valo ireo zay anisan'ny tompo-kevitra sy nanana fandresen-dahatra lalina ary natonga ny frantsay somary niempotra hoe reto ny tena manana ny atodomikotrika sy ny fahafantarana ny tantaram-pirenena sy ny nosy manodidina ho an'ireo olona valo ny tany saiko ireo dia niempotra izy hoe aloha atao amin'izay mamety azy dia noterena fotsiny hoe lava aloha Madagasikara ity zavatra ity ho an'ny mpitondra ho an'ny ankehitriny tiany laviny iny na ninona tamin'ny fionana teto Madagasikara nisy filoham-pirenena tonga teto tsy nay nanararoatra fa filoha Comoriana nanararoatra tsara mihitsy ny hoe anay io nosy io dia tsisy niketika fa itsika teto lasa tompo mangatakatany lasa tompo tanàna matsaka rampotaka ao anatin'izay sehatra izay raha ny zavatra misy aloha zany tao anatin'ireo lahadinika dia ohatra ny tena tsy very fa nambola velona ohatra ny voalala voatango satria raha le foto-kevitra eto ambany masoko misy teboka valo izy ireo aloha tsy vakiko amintsika fa tena manorosorona ny zavatra misy fa ny an'le farany ara mbola misy hoe mbola miandro ny dinika fahatelo eto Madagasikara za very olona idinidinika tsy foana dia tsisy zavatra vitany io fa idinika aloha tany dia idinika indray aty dia idinika ireo zao jereo tsarany iova indray ve le délégation dia iova indray ve le tsokevitra dia iova indray ve ny anatintsika ala-peritreretany tsiraray maninona raha nakana tsokevitra tamin'ny malagasy rehetra aloha hoe ekenareo ve ireto olobe ireto nisy olo tena Madagasikara amin'ny fionana zany ny tokony natao raha tena mahay mitondra zareo fampirofony zany fa tsy manana olona intsony ny mpitondra ao amin'ny ankehitriny dia ireo no nalefa ny tany ireo arany zao tsy fantatra mihitsy nanoterena re ianao dia misy nantarany atao fa noho ny enamaso ny ankizy manaiky dia noho ny tahotra lehibe manaiky dia noho ny enamaso dia noho le enamaso dia tsy nanaiky tsy fidiny dia ao ihany koa le hoe andorana mba nararoatra fa sisany hoe mba mitsangatsangana za raha misy an'tiako inona koa dia zany zavatra rehetrarehetra zany azontsika saina maneritreritra ve
hoe nitra tamin'ny dinika fampiresahana ara-diplomatika indray Madagasikara sy Lafrantsa tamin'ny alalan'ny fivoriana andiany faharoa izay nataon'ny Vomera hitambaran'ny Lafrantsa sy Madagasikara izay no tanterahana tany Quai d'Orsay tany Paris ity fivoriana manandanja hoy izy tao anatin'ilay communication izay mikasika mivantana ny fitakiana amin'ireo nosy malagasy aloha aloha gasitsika tsara le nosy za tsy tia anonona an'le nosy le teneninareo teo fa ny nosy de nosy sambatra ny faharoa nosy nandalova ny fahatelo nosy apela ary ny fahaefatra nosy bedimaky zay le nosy anakefatra lay atsika reo fa reto olona le nytany sectenelo reto le professeur Ranjeva Raymond sy ny général Makavely Désiré sy ny tariny nefa namorona an'ireo anaran'ireo tamin'izany fotoana izany fa rehefa nandeha le dinika tany de mbola nolazaina fa hoe nosy Île d'Espoir sy ny namany sy ny mpandehany sy ny tariny no nytenenina zay nena tsy mifakazahoty satria nyterena zay le tenenitsika foana hoe rehefa makany an'le malagasy makany an'le firenena de manaraka an'le teniny fa maninony zareo rehefa tonga eto amin'ny firenentsika de tsika ihany koa mbola manaraka an'le teniny fa rehefa tsy eny le tenitsika de tenena izy rehefa tsy anareo ny teneninay de andana aloha veriny zany zavatra rehetrarehetra zany mila ifampiresahana tsara le olona fantatritsika ve nitarika ny délégationna malagasy hoe raha faravavy tafika rasata ministry ny raharaha-mbahiny aiza moa zany raha oarina amin'ny professeur Ranjeva Raymond zany olona zany na ny taona ataontsika hoe zanany sa zafiny na ny fahaiza manao na eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena za raha te anatsofoka tamin'ny ritsy voalohany itsy hoe mba sivy mba atao koa eo honore rakotomanana fa ny zavatra misy ny eo amin'ny ankehitriny no eritreretin'ny olona reo anie vao mahita an'ireo anie le olona de mahatsapa anie le olona any hoe reto le olona tena tompon'le hevitra sy le fandresen-dahatra le tsy mitsitsy fa le tena mitaky mihitsy ny hoe tsy satria zay manko le foto-kevitra nijoroana izy ireo izahay tsy anaiky ny fiaraha-mitantana aza fitahana izahay fa nosina io de anay io tsy miova an'izay foto-kevitra zay reo olona valony tany saiko reo fa ny reto le nandeha eniny reto sady efa vitsy no tsy manana ny fahaiza-manao mialatsiny no tsy manana ny fitraikeva mialatsiny tsy mahazotrodrany tamin'reto olobe teo aloha mialatsiny tao anatin'izay fampiresana fa de tanterahana rabaky teny le fampiresaka mifampidinika ka zay mihitsy moa le communication alefany eto hoe ny fampidinika de midinidiny eo nareo nomby eny mandinika efa n'olombelona mieritreritra de ny zavatra misy zany tao anaty de tsisy zany de napetraka fotsiny de miandro moa zany tsika ny hoe ny andian'ny fahatelo eto Madagasikara fa inona zany tsy nanararotana le teo filohan'ny filoso le mpitondra teto amintsika tonga de nyresahana napiakapeko afaka natao mazava anie zany fa naninona tsy napiakapeo satria kanosa aloha de tsorona ohatr' zay mihitsy kanosa de any ka lasa zay ny zavatra misy tao anatin'ilay izy misy teboka valo zay nalefany zareo moa tao anatin'ilay izy fa lasa ohatran'ny maneso atsika malagasy izay tsy naka ny tsokevitra ny malagasy tao anatin'ire sehatra maro isan-karazany reny izay lahadinika izay inona moa zany nandehanana tany raha ohatra ka mbola isindray ny fampiresahana zay atao eto Madagasikara amin'ny andro jiry mbola tsy voafaritra aloha fa zany tena nanantena fa raha reto olona ireto nitarian'ny professeur Ranjeva sy ireo le ekipany efa hatramin'izay no nandeha tena zany ino fa tonga de nisy vokatra lehibe mipaka tamin'ny vahoaka sy tamin'ny fomba manetriketrika no tsy anainana azy teny siaranam-piaramanidiny iraisam-pirenena teny Ivato nareo arane lasa nangingina de miverina mangingina zay anie mampalahelo ale tantaram-pirenena ao anatina sehatra maro isan-karazany sika dia be de be no misisika hoe ahoana zay tsy tafiditra mihitsy de ao arany tonga de mena sehatra be indray ary nareo hiditra mivantana amin'ity maraina ity de milamina tsara rehefa tapitra ny 2 minitra de tapitra ihany koa zay fempotoanao fa tsy hoe akory ny anao rery no hitondra ny fanehoan-kevitra fa betsaka ihany koa ny te hiditra miarabanao arany ialao re onjam-peonao iza de avaiza de alao le onjam-peonao azafady indrindra tompoko
miarahaba anareo amin'ny kolontsaina dia miarahaba ny mpanaraka ny fandarana eto an-toerana any ivelany. Manila titulara zao. Eny tompoko. Momba ny ily malagasy tokony ampafantariny ty fitondrana ity ny vahoaka malagasy rehetra na eto amin'ny firenena na any ivelany amena manjery izay délégation tsy sarim-bava izay tena vonina hiady ireo nositsika malagasy rehetra ireo izay tazony frantsay. Tsy tokony arahana amin'ny tantana amin'ny frantsay ireo nositsika ireo fa atao aloha ny fomba azahoantsika azy. Rehefa azotsika isika tompony amizay zany amizay mahalala ny fomba anaovantsika azy na iarahana amin'ny tantana amin'ny firenena hafa ny ivelany na tsia. Mikasika ny poizina sy fanapozina ara-tsakafo izay efa miparitaka eto amin'ny firenentsika. Tokony manara-maso entana rehetra midina eto amin'ny tsika ny fitondram-panjakana, ny ministry ny varitra sy ny sisa. Tokony mandray fepetra midina ny fotony, verifie sy manao contrôle mijery ny entana izay efa lany daty ireo fitondram-panjakana ireo. Dia manentana ny fitondrana hanome valiny marina ny fitiliana ireo singa sakafo nentina ho zahana ny velany ireo amin'ny vahoaka malagasy amin'ny hena manjery. Haingana satria efa ela raha toa ka roa herinandro mahery lasa izay. Dia manentana ny vahoaka ny toliara hatrano moa hanoitra ny bazy toliara ao hatramin'ny farany. Misaotra tompo. Makasitraka anao. Raha isika indray ny antso tafiditra manaraka. Izay ny anjaran'zareo fa ny toliara afaka mbola miditra ihany koa ianareo. Aiza ho aiza ihany koa zao le raha bazy toliara fa tratra samy variana teto tsika sa tratra be manaiky. Ahoarany, miarahaba anao. Allô? Eny tompoko iza dia vaiza. Eny tompoko. Dia ahoanao fandehany? Efa tafiditra ianao iza dia vaiza tompoko. Any zany mba tiako ambara le iza dia vaiza. Anteroka. Le ava tia bobo anteroka. Eny tompoko. Io zany efa andro fahaverezan-kevitra zao hoe. Ka ny ahy zany mba tiako tenenina dia hoe ao anaty baiboly misy teny manao hoe aneparana any firenena amely firenena. Dikan'izay zany rehefa akaiky io Jesosy dia andrandrao masinareo. Fa na inona ataotsika dia tsy maintsy ho avy ny farany. Jesosy mihitsy miteny an'izany. Ka na iantotsika na anao inona tsika efa mitodika makany amin'ny apokalipsy io zavatra io. Tsy maintsy ho avy Jesosy ary dia hoe ny firenena amely firenena. Ary amin'izay fotoana izay ozy izy andrandrao ny masinareo. Tiako tenenina zany hoe mba manentana ny vahoaka malagasy hitodika amin'ny Jesosy. Eto amin'izao tontolo izao izy ny ahitana fahoriana. Nefa izaho izy efa nandresy izao tontolo izao. Dia izy koa ny teny hoe amin'ny fahoriana lehibe ny idiranareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dikan'izay zany tsy mora tsony io ka tsika ny mitabasary eto. Fa efa mandeha mizotra makany amin'ny fataperahan'ny apokalipsy io zavatra io noho izany miverena amin'ny Jesosy daholo. Mila ateraky ny rano sy ny fanahy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy vao andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra sahala reraka. Za malahelo miero za malagasy fa tiako tenenina aminao fotsiny hoe izay zao ny sisa ny azo atao hoe tsy fehefehezitra tsony satria io hoe lehilahy anota voalohany ny fanjakana io. Izay ny anasotra tompoko. Makasitraka anao. Raha isika indray ny antso tafiditra manaraka amin'ity maraina ity satria dia ny onjam-peo antsika efa naveriko tany am-piandohanina fa fitezana sy fanabeazana. Miarahaba anao. Ya, miverina kely Marjona. Eny tompoko. Izy moa ka teniteny hoe no sambatra. Ka nareo délégationnareo ny tsy mahay an'izany anarana zany. Mbola ferenjavina mily zay parsa ihany reo. E tompony mangatakatiny ihany tsika satria matoa frantsay zany tamin'ny fotoana androny nanembotra an'le fionana dia atahorany le délégation. Zay fa makasitraka. Makasitraka ny Madame Giselle. Or raha isika indray ny antso tafiditra amin'ity maraina ity satria dia omena sehatra betsaka ianareo ao anatin'ny fandarana dia ao anaty fandehany maro no miteny hoe tsy tafiditra mihitsy dia hoe zahako manokana io ngamba izay teny marosoa rehefa mamaky ilay teny marososona manko dia misy miantso foana. Miarahaba anao. Salama, avy aty Toliara zao. Eny tompoko izy avy any Toliara. Raha fijerevana an'izao toe-java-misy eto amin'ny firenena zao moa zany dia hita fa efa manao be maraina zany fitondrana. Na ny mpanoana ny fitondrana dia mbo hita rehefa manao hevitra zany dia tena hoe mbo manafosafo fitondrana, mbola mitsiriry, mbo
tena maharomotry mihitsy zany mahita aloha zay mbo miresaka hoe mbo mahazo olo mbo magnino de mikasika ny fanehoan-kevitry ny député cité-ny de mangataka zany zahay amin'ny fitondram-panjakana surtout nareo tafika omeo alalana le mpanohitry aneho hevitry na haidina an-dalambe de manaova hetsy koa nareo amin'ny sisiny koa mitarita olo de ho hita eo zany de tena maro olo fa mbo misy miteny moa zany agny hoe tsy mahazo olo mpanohy tsy mahazo olo tsy teny aiay tamin'ny Havatoro tsy nihitanao tsy nihitanao amin'ny Havatoro manerana Madagasikara feno olo zay ombany manava olo koa nareo mitarita olo nareo amasinao tsy maintsy mahamasina moa nareo de zay kianja malalaka koa idiran'le mpanohy de ho hita eo zay maro olo ho hita eo zay mbo maminy vahoaky fa nareo fa tsisy klesasy fa mialagny mety aminareo fa maneho manengy hoe ambadika aminareo le tafika miaraka aminareo ny gendarme de zay senge nareo farany fa nareo fa tsisy force sasy orange retoa miala sotra to maka sitraka anao raisina indray ny antso tafiditra miarabanao eny tompoko efa ao ianao afaka miteny avy hatrany tsy teny zany izy raisitsika indray zay tafiditra eo lasa le olona ao ariana mantsy no mijaly rehefa bahanatsika ny fidirana betsaka ny antso miditra ihany koa ny zavatra misy zany ao anatin'ny raharam-pirenena ao amin'ny ankehitriny dia mazava efa nazavaiko teo mantsy mahakasika ny hoe izao ny zava-misy reto ny olona zay nitondra nitsokevitra sy nitaridalana tamin'izany ary mbola eo ry zareo mbola afaka mitarika ihany koa amin'izay nosy izay nefa moa dia izay ny tiany mazava nefa tena tsy manana olona anie le mpitondra ao amin'ny ankehitriny dia reo no toetery vaimanta eo miarabanao arany rehefa tafiditra ao dia aza mibipa re olona fa manjary le olona ao ariana anie no mijaly eo atsika rehetra zay tafiditra dia afaka maneho hevitra betrany miarabanao eny tompoko raha tovinarivo efa ao izy miarabanao rehefa miodina ianao efa 10 secondes ianao mbola tsy miteny ihany izy nefa tafiditra ao lasa ny zavatra misy zany eo atao amin'ny tany sy ny firenena manoloana io ohatra ny ataontsika miantso miditra dia mialy io dia ohatr'izay ihany koa mitsanga-membotra ohatry ny lelon-jaza ny akamaroan'ny vahoaka malagasy ao ihany koa re tena le marary ho an'ny vahoaka malagasy le amin'le hoe inona marina moa ny tena zava-misy manoloana azy ity sy ny zavatra izay atao ao anatin'ny fitantanana ny raharam-pirenena zany rehetrarehetra zany mbola mifantsika anatin'ny tsikala-peritrretan'ny tsiraray amin'ny fampandrosoana nyty Madagasikara ity nandrasana tsy ho teraka toy ny ambato bevoka ihany koa ny mahakasika ny fanadiadiana zay natao mahakasika an'ireo fanapozinana ara-tsakafo ohatra ny to tsisy mihitsy mandraky ity ny anio dia miandro ny vahoaka malagasy aiza ho aiza marina ny raharaha mahakasika azy ireny ohatra mety le sosokevitry le rahalahy farany valitilara teo satria mitovy an'le fomba ny fitondram-panjakana taty ihany ny teniny hoe maninona raisina démonstration de force andray mandeha ny farahamody hoe mimanda de asana ny mpanohitra ny vahoaka io tsy mila mpanao politika nare ary de avy eo indray pont fitondram-panjakana de hoy le mpanohitra tety aminay tety amena avantage nareo ozy vary roa alasy rejigony 50 kilo menaka roa alasy litre roa alasy retsy litre de tsy maninona koa fa mbola azonareo ampiasaina ny bus électrique fa zahay le mpanohitra tamin'le fomba fenonay hatrana koron-drano ka hatrana farina nosy mamasina 13 mary amanontolo asa reo raha mba tsisy fanokana-panjakana fa mimanda fotsiny de zany teny zareo ny rotota na ny mpanohitra na ny fomba zaho moa ny elalelany de mba sosokevitra amendra lala za zao amendra lala biara mihitsy avy eo rehefa avy miteny izy ty de koko kely ny ongovavy matetiky mihitsy le gorana tsabo le vehivavy iny de asa na raiky de zona treva fa mantamba mazava préfecture kosa aloha de ndray andro avy de hita eo iza mandresy ny avy aty amin'ny pont fitondram-panjakana de sa ny avy aty amin'ny mpanohitra de mba iarana ty adevitra efa somara fa ezakezany ihany makasitraka rahalahy makasitraka anao raha isika indray ny antso tafiditra manaraka amin'ny ity maraina ity
miarabanao hoe to faneho-kevitra anao ia monsieur Lanto ihany eny tompoko raha resaka démonstration de force zany aminay tsisy ohatry ny fifidianana satria le fifidianana ne any mifokotany ihany le olona no mandeha fa tsy mila mandeha lavitra hoe andany frais akery amin'ny 13 mai sady any mifokotany koa tsisy mpitandro filaminana atahoranao anakana anao any fa safidy malalaka be ny ataonao any izay ny tena marina fa le hoe eny amin'ny 13 mai ny olona ne ny any amin'ny faritra ve zao afaka hoeny amin'ny 13 mai tsy ho possible zany izay ny ataoko hoe fifidianana ny démonstration de force tsara indrindra efa natao zany efa nazava amin'ny vokany misaotra tompoko makasitraka ny monsieur Lanto avatsy amin'ny boriboritany faharoa raitsika indray ny antso tafiditra manaraka miarabanao monsieur Lanto teo eny tompoko le fifidianana Lanto tsy mety aminay tsony satria madio marina ngany terrain fa tsy tena voka fifidianana ngeno asehonareo ry monsieur Lanto dia zany foana ny teneninao fa ho aminao raha misy hoe fifidianana mandroso ve zao firenena zao ary tsy teny tsony zay raha mandroso zao firenena zao tsy teny tsony mihitsy zay ary zay eto zay miteny zay tsy mpanohatra fa miteny ny zava-misy zay tsy mety aminay le fifidianana satria ohatrany aminay zany dia fantatra hoe tsy mandeha amin'ny marina le izy dia tsy mety aminay io raha izay manokana fa ny zavatra hitanay fotsiny latsaka kaseretra le firenena miamahantra vahoaka malagasy tena hoe mahantra ry Lanto fa aminareo dia zany mety zao teneninareo taminareo tonga teo ho alaina ny nosy manodidiny ho atao 500 ny vary atao 2 menaka aiza ho aiza amin'izany zao ry Lanto fa iarahantsika mahita eo io fa zay mbola mindrandra hoe zay aloha dia tsy matahotra satria zay mbola misy an'Andriamanitra miahanay misy zay fa tsy ho aliny mihitsy zay fa zay fotsiny mahita hoe tsy mandeha zao firenena zao tena potika ny tanindrazanay dia malahelo zay satria ny taranaka faramandimbinay mety tsy hanana tany eto Madagasikara tsony izay no iresahanay eto ary zay miteny anao za fa miteny foana tsy hanadahatra anay zany rahavaloana zany tsinotsinonay daholo nareo zay tsy matsita zay raha zanay zany politika zany fa mahantra zao ny firenenay dia miteny zahay mahantra amin'ny malagasy rehetra dia miteny ny zava-misy zay makasitraka Marjona makasitraka ny madame Ravo avy etsy Isoraka zay dia efa miteny zay ao raha isika ny antso tafiditra manaraka raha ny miarabanao ia misy Lanto ihany ty eny tompoko raha olona tena mino an'Andriamanitra zany amiko tsy mononona na menomenona fa manatanteraka an'le teny hoe za hiato anareo fa nareo angina ka tsy haiko hoe mitombona ve zany le hoe mino an'Andriamanitra sa tsy manarak'izay na mety amiko na tsy mety amiko le fifidianana tsisy ninona azoko atao fa lalam-panorenana no miteny hoe fifidianam-bahoaka no ametrahana filoham-pirenena ka raha ohatra hoe tsy mety amiko le fifidianana tabataba ny ataoko eto hoe miangavy ny député mba hanovan'izay lalàn'izay hoe alao tsy fifidianana zany tsony ny ametrahana filoham-pirenena fa tsy haiko hoe fanendrena ve sa inona dia iza koa nefa ny anendry zany ane mbola adihevitra mipetraka daholo fa le izy fifidianana aloha hatreto mivoalazany lalam-panorenana ka rehefa tsy tiako le fifidianana tsy mifidy fotsiny ahako rehefa tsy tapaka avy any aminao iny monsieur Lanto jereo aloha le fahana fa sao dia hoe nisy nany tsy tapaka avy aty fa avy any aminao o raha isika ny antso tafiditra manaraka miarabanao eny tompoko efa tafiditra ianao hoe to faneho-kevitra anao asaka male monsieur Lanto fotsiny hoe azabidina anaty resaka politika le tenin'Andriamanitra hoe Jehova hiato ianao angina dia raha zany dia hoe ao koa ny andro angina na dia ao ny andro itenenana
da ihany misy lampo fa maneraka be ianao a. Maka sitraka anao. Aleo tsika tsy miresaka an'le olona fa le aleo tonga dia ifantokontsika amin'le loha hevitra ilay fampandrosoana n'ity fireneny ity. Raha ny eritreritro manokana raisitsika zao ny ao anatin'ny hoe naninona ny mpitondra ao amin'ny ankehitriny ny rotsaka izay tsy mahazo mirotsaka araka ny 220 any an'le lalam-panorenona mamaly anazy fa ady hafa indray raha ohatra hoe misy mpitandrina tonga eto dia any an'le resaka fivavahana ny tiratsika.